ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmanaba antsika ary afaka manalatra ity alarobia fa 20 ny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Salamo fa 620 Salamo fa 620 dia ny voalohany ka hatramin'ny fa 120 amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho tian'i Jehovah satria efa nandreny feon'ny fifonako izy, satria efa naningilana ny sofiny tamiko izy, dia hiantso aho raha mbola velonako. Nihodina tamiko ny famatoran'ny fahafatesana, ary nahazo ahy ny fahorian'ny fiainatsita, nahita fahoriana sy alahelo aho. Dia niantso ny anaran'i Jehovah hoe aho, Jehovah mifonona aminao aho, vonjeo ny fanahiko. Mamindra fo sy marina Jehovah. Eny miantra Andriamanitsika, miaro ny kely saina Jehovah. Reraka dia namonjy ahy izy. Miverena ho amin'ny fitsaranao rehefa nahiko. Fa Jehovah efa nanisy anao, dia namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao, sy masoko tamin'ny ranomaso, ary ny tongotro tamin'ny fahatafy tohinana. Handeha honatrehan'i Jehovah ho amin'ny tany velona. Nino aho, hiteny tokoa aho, mantra indrindra aho, hoy izaho amin'ny fahatairako, mpandainga ny olona rehetra. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity salamo ity dia maneho toetran'Andriamanitra roa mazava tsara, izay rakely indrindra, izay tokony ho tsaroantsika ary tsy tokony ho adinoantsika mihitsy, satria manamarina ny tenin'ny Tompo, manao hoe tongava aminao araka izay inonao. Andriamanitra manahoana moa no inonao? Andriamanitra manahoana ny toetran'Andriamanitra izay inonao? Satria ny toetran'Andriamanitra izay inonao ihany no endrika ifandraisany aminao. Martin Luther no nazara an'izany amintsika. Dia rehefa mino Andriamanitra fitiavana ianao, Martin Luther, dia Andriamanitra fitiavana no miresaka aminao. Rehefa mino Andriamanitra fifaliana ianao, dia Andriamanitra fifaliana no miresaka aminao. Miseho amin'ny fifaliana Andriamanitra. Fa rehefa mino Andriamanitra mpanasazy ianao, Andriamanitra mpikapoka ianao, dia izay toetran'Andriamanitra koa no ifandraisany aminao. Satria tongava aminao arak'izay inonao. Hoy ny toriteny Martin Luther tamin'ny volana Martsa 1390. Ary dia amin'ity Salamo fa 620 ity ary avako, dia miresaka toetran'Andriamanitra anankiroa rakely indrindra izay tsy tokony adinoantsika mihitsy. Ny voalohany dia miaino ny fifonantsika Andriamanitra. Miaino ny fifonantsika Andriamanitra. Ny hotantsika ry havako no efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Io tio tsy Andriamanitra nanao azy. Io tio isika nanao azy. Ary isika no nanao ilay fahotana. Isika izany no namboly efitra nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahotana. Amin'ny alalan'ny inona no haravany io efitra mampisaraka antsika n'Andriamanitra io? Amin'ny alalan'ny mazava ho azy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Rehefa naniraka ny zanany ny Tompo, niraka ny zanany Andriamanitra, dia maty tao amin'ny hazofijaliany Jesosy, ary nandrava ilay efitry ny fisarahana ao Paoly. Nandrodana ilay efitra mampisaraka. Saingy rehefa nandray an'i Jesosy kosa isika, dia miavao isan'andro. Zay mahatonga ity Salamo fa 620 ity manao hoe miaino ny fifonantsika Andriamanitra. Milony ny fonantsika dia efa nandrodana ny efitra mampisaraka antsika amin'ny Andriamanitra. Izany hoe raha tsy teo efitra io, dia izao na ny fifonantsika ara tsisy mpitondra eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mbola teo ilay efitra, rehefa tsy teo Jesosy, dia io fifonantsika io dia tsisy mitondra eo anatrehan'Andriamanitra. Dia mijalona ho fahavalon'Andriamanitra ihany isika. Fa hoy ny filazan'i Jaona azy manao hoe raha misy manota dia mahana-soa ny vavy eo amin'ny ray izy, dia Jesosy ilay marina. Miaino ny fifonantsika Andriamanitra
noho ny am' Jesosy. Rehavako am'ty salamo fa 6:20 am'zaty dia mampahery atsika miaino ny fofonanao Andriamanitra, miaino ny vavaka ataonao Andriamanitra. Mety misy fotoana ndray atsirovatsika ny hoe ny tompo ve miaino ny tompo ve mamaly vavaka ny tompo ve tia ny tompo ve azoko anterana amin'ny fotoana rehetra, ny tompo ve eo akaikiko. Fa ity salamo fa 6:20 am'zaty rehavako de maneho manao hoe miaino ny fofonanao Andriamanitra. Efa nanao dinga nanakaiky anao Andriamanitra. Efa ninitsy nijery ny fahotantsika Andriamanitra, fa nijery kosa ny zanany ato anatintsika ka mahatoka izy no madio atsika ho afaka amin'ny loton'izao tontolo zao. Rehavako malala mino ary fa naveran'Andriamanitra elikerinao. Mino fa noenon'Andriamanitra ny fifonanao de aza manamely tena. Aza mihevitra fa tsy tian'Andriamanitra, aza mihevitra fa afoin'Andriamanitra. Mino fa naveran'Andriamanitra elikerinao. Fa ny faharoa rehavako malala zay asehon'ny toetra faharoa zay asehon'ny ity salamo ity hoe Andriamanitra miaino, Andriamanitra mamaly vavaka. Fa izao koa io Andriamanitra io dia Andriamanitra zay azontsika ianteherana amin'ny fotoana rehetra. Ny salamo eto de milaza fa hoy amin'ny teny farany amin'ny 1:20 ampandainga ny olona rehetra. Mpandainga ny olona rehetra io ty salamo ty. Zany hoe am'ty salamo ty de zao tsisy olombelona marina ary tsisy olombelona azonao ianteherana. Mandainga daholo ny olona rehetra ozy. Ary izay tokoa tsy hoe raha tsy fanahy ihany ny olona ka tsy azonao ianteherana fa izao manapetra koa izy ka tsy azonao ianteherana. Ny olombelona manapetra ny fitiavany mety ho azo mety ho mangoraka izy, manolo-tsainy izy, manampy izy fa izao manapetra izy. Manapetra amin'ny lafiny hoe misy zavatra tsy vitany. Manapetra amin'ny lafiny hoe misy zavatra tsy takany. Manapetra amin'ny lafiny hoe misy zavatra tsy azony tanterahana mihitsy na eo aran'ny finiavana na eo aran'ny fitiavana de manapetra izy. Fa eto ny mpanao salamo de resy lahatra fa ao amin'Andriamanitra de tsy misy fetra. Rehefa miasa Andriamanitra hoy Isaia mpaminany tsisy mahasakana. Zany Andriamanitra izay tsisy mahasakana zany rehefa miasa. Zany Andriamanitra zay tiatsika, Andriamanitra zay mahay zavatra rehetra zany, zay lay Andriamanitra azonao ianteherana. Io Andriamanitra azonao ianteherana io de Andriamanitra mahamaika an'io de niahasambatra anao. Io Andriamanitra azonao ianteherana io de mahamaika an'io de izao nianitra sy niamindra fo aminao. Rehavako malala am'izao tena ny herinandro zao mino azy fa azonao ianteherana Andriamanitra. Io am' Jesosy Kristy tompo efa nazavain'i Jesosy Matteo 1:20 izy manao hoe ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana avy fa omeko fitsarana. Ao amin'ny tompo no ianteherantsika, ny tompo no ianteherantsika hananatsika fiadanana sy fitsarana. Rehavako ny tompo ny hampahery anao, ny tompo ny hampiorona ny fononao fa ny Andriamanitra ao de Andriamanitra azonao ianteherana amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra miaino ny vavaka ao, Andriamanitra mamaly vavaka anao. Ivavakisika. Tompo misoranao zahay fa enao Andriamanitra de Andriamanitra miaino ny vavakay, mamaly sy miaino ny fifonanay ary de miantra sy mamindra fo aminay. Zora tompo fa azonay ianteherana amin'ny fotoana rehetra koa ianao. Manapetra ny olombelona na de tianay aza. Manapetra ny manodidina anay da dia akaiky ny fonay aza. Fa ianao Andriamanitra tsy manapetra, tsy mandatsa. Vavak'izay tompo amin'ity tontolo andronay ity, miherim-po sy fifaliana zahay anatona anao. Ataovy mifikitra amin'ny fonona sy ny fahatokinanao fa ny Andriamanitray mahay zavatra rehetra, tsy mangay aiza rehetra mitoraka aminao. Jereo raha niasa tanterahanay amin'ity tontolo andro ity tompo. Tehirizy mba ahavoka-tsoa, tehirizy mba hitondra fifaliana ho anay. Jereo ny fikasana tsara ty anatinay, miherim-po zay anatanteraka ny tsara hatrany. De vavak'izay ho an'ireo marary, vavak'izay ho an'ireo azo pahoriana, vavak'izay ho an'ireo zay mandalo fizahantsoetra, ampaherezo izy ireny ataovy mionona, ataovy miorina, ataovy miankina amin'ny finoana
ao aminao Andriamanitra. Dia mametraka raha teo koa izahay ny fiainanay tsirairay avy eo ambany fahasoavanao. Atao fimpandresy izahay satria mahatoky sy mino fa ianao Andriamanitra mamaly vavaka anay. Misaotra Jesoa. Amen.